Etsika izay mikarakara ny masoivo amerikana izay natao hanomezan-danja ny mozika jazz izay ity ho resahantsika ity tamin'ny faran'ny herinandro teo izy ity ary nomena lanja manokana atao anatin'izany Andira Zafy izay masoivo voalohan'ny fifanakalozana ara-kolontsaina teo amin'ny Madagasikara sy Etazonia nitondra antsehatra ny sanganasany tamin'ny fotoana io kosa ny quintette Nzaka Karakotondrainy araka izao tatitry Merso Rojoravaka sy Stéphane Rakotomalala izao. Efa fomba fanaon'ny masoivo amerikana no mikarakara hetsika ho an'ny mozika jazz nasongadina manokana tamin'ny tindry mitoraka-ty Andira Zafy na iandriamanantena Paul Razafikarevo teraka tamin'ny taona 1970. Avy amina fianakaviana andriny saingy nahafantarana azy kokoa teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny talentany amin'ny fiangaliana ny mozika jazz. Izay nahatonga azy ho toy ny masoivo voalohan'ny fifanakalozana ara-kolontsaina teo amin'ny Madagasikara sy Etazonia. We've chosen as our theme for this Ny lohahevitra moa zany vidina ho an'ity andiany androany ity dia ny fankalazana ny Andira Zafy ilay mpiangaly jazz sady malagasy no amerikana izay fantatry ny maro izy nataontsika hoe manana afaka mitondra ny sariny ilay fifandraisam-pirahalaina sy fifamatorana ara-kolontsaina no firenena rotota dia Madagasikara sy Etazonia zany. such a great setting and this such a great celebration. Vao maika ny mafy ny fifandraisana ara-javakanto teo amin'ny Madagasikara sy Etazonia amin'izao fotoana amin'ny alalan'ny One Beat, fandarana asa afakarin'ny Fond Sound Nation any New York izy io. Mamondrona ireo mana-talenta amin'ny mozika maneran-tany eo anelanelany 17 hatramin'ny 13 taona. Tao anatin'ny 7 taona nisy ny One Beat, samban'i Madagasikara no nandray anjara ary mavelom-panantenana sahady satria isan'ireo 20 voafidy tamin'izany Itsanta Randriamiajasoa, tovolahy 20 taona havanana amin'ny fitendrena karazan-javamaneno. Fahitako azy angambany fanindraindrana mozika malagasy satria mitendry instrument maromaro vitsivitsy any fa nisafidy hoe valiany no entiko satria io zany sady instrument eto Madagasikara misy anazy no découverte be ho an'ny zareo zany dia idina angambany hitako hoe tombony. Efa nanomboka ny taona 1970 sy 1970 ny sampandraram-panjakan'ny Etazonia no manasokajy ny fifanakalozana ara-kolontsaina ho isan'ny singa mampifandray mivantana ny mponina samihafa firenena. Ny faran'ny herinandro teo nisy ny jazz brunch no karakarain'ny masoivo amerikana teto Antananarivo ka isan'ny nanafana izany ry quintette Nzaka Karakotondrainy izay nitondra antsehatra ny sanganasany Andira Zafy. Rehefa avy eo moa zany ny Francis hitondra antsika ihany an'ilay sary ny atao hoe hetsika anankiray hafa nentina